Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Nandritra ny vanim-potoana ny sin'ny fisamborana sy ny famonoana mahatsiravina ireo kristianina mpanavao fivavahana tany Ekosy tamin'ny taonjato 19 dia very tany atendrombohitra tany ity pastora anankiray antsoina hoe John Welsh. Raha iny izy dia hamonjy ny fivoriam-bavaka ireo kristianina namany iny ny ampitso. Efa nanomboka ny maizina ny andro kanefa mbola tsy hitan'ny pastora ihany ny lalana. Farany alina ny andro ka indro izy nahatazana trano kely nitokana somary lavidavitra ny toerana nisy azy. Moa ve io trano tazan'ilay pastora io tranona namana sa kosa tranony fahavalony? Kanefa tsy nanatsafidy pastora John Welsh fa tsy maintsy nanantona ary nivahiny tao amin'io trano iray io ihany. Tsy ela kory taorian'ny nahatongavany tao anefa dia fantatry pastora fa tafiditra tao an-tranony fahavalony izay mpanenjika ny kristianina izy. Izao mantsy no teny nambaran'ilay lehilahy nampandroso azy hoe "Zaho dia mikaroka mafy an'izany kristianina iray izay antsoina hoe John Welsh izany mba ho samborina ary alefa mba ho tsaraina any amin'ny tribonaly." Raha nandre izany ilay pastora dia tsy taitra mihitsy izy namalilay lehilahy fahavalony nampandroso azy ka nanao taminy hoe "Andalana andeha hanenjika mpikomy mihitsy io ka raha mba sitraka ao niaraka amiko dia ho asehoko anao izy raha ampitso." Vao nangiran-dratsy ny andro ny ampitsony iny dia lasa niainga izy roa lahy. Efa mety ho azonao an-tsaina ihany angamba ny zavatra hitranga. Akory tokoa ny atairan'ilay lehilahy mpanenjika kristianina rehefa tonga teo amin'ny toerana iray teo anivon'ireo kristianina marobe izy izay nanokana fotoana hiderana sy hivavahana amin'Andriamanitra. Ary vao maika talanjona sy gaga raha lehilahy ilay mpanenjika kristianina izany rehefa nahita n'ilay lehilahy izay nampandrosony no omaly arivana iny, lasa namonjy ny toerana tery aloha ka nandray fitenenana mba hizara sy hitoro ny filazantsara sy ny alehibean'ilay Andriamanitra ny an-danitra. Tamin'izay anefa dia hita sy tsapan'ity lehilahy mpanenjika kristianina ity, hita ny teny amin'ny pastor John Welsh tokoa fa niaraka tamin'izany pastor izany Andriamanitra. Rehefa vita ny torotenin'ny pastor John Welsh dia nanantona azy ilay lehilahy nampandroso azy sady mpanenjika kristianina ka niteny taminy hoe "Nilaza tamiko ianao omaly hariva fa andeha hisambotra ireo kristianina mpikomy miaraka amiko, kanefa toa vao maika ny toriteny indray aza ny nataonao." Dia mbola notohizan'ilay lehilahy ihany ny teniny tamin'ny John Welsh hoe "Eny, izaho tokoa ny tena mpikomy fa tsy anareo. Izaho dia olona tsy mino an'Andriamanitra kanefa noho ny teninao izay reko sy hitako fa feno ny fahamasinan'Andriamanitra sy fiderana azy dia izany nanova ny foko ankehitriny." Eny tokoa ry namako, na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra mahatoky azy dia ataony miara-miasa hasoa avokoa ny zavatra rehetra ary tsy misy ninninina na iza ahasakana an'Andriamanitra ahatanteraka izany mba hiarovana sy hamonjeny ny olona. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Romanina 5:20. Miteny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao.
manitra no iriko hitantana aminy diako izay ale raha ny tanana no mitantana ny tanako tsy sasakana milamina toko ny rivotra manaikana ny ranomasina mitony ny tananao mahery nampiaikan'izy ireny tompo ny tanana no miazona Jacqueline sy Noah. Manitra no iriko hitantana aminy diako izay ale raha ny tanana no mitantana ny tanako tsy sasakana milamina toko ny aretina de sitrany ny mataza natsangany ny tanana mahery nampiaikan'izy ireny tompo ny tanana sarobidiwa ny aretina de sitrany ny mataza natsangany ny tanana mahery nampiaikan'izy ireny tompo ny tanana sarobidiwa zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra mahafaly indray ny miaraka aminao ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao tonga tsy miarahaba hono na mansosotra kanefa izay tena faly tokoa miaraka aminao dia manolotra ny fiarabana homba hampiraridosoa ho anao sy ny ankonanao Andriamanitra ilay iray be fitiavana ny hitantsika rehetra mandrakariva Hiavaka kely ny resadresaka ho fantaritsika amin'ity anio ity. Hono mba efa nametra-panontaniana ve ianao hoe
iza reny tanàna be mponina indrindra eran-tany? Dia iza ihany koa ny vitsim-ponina indrindra? Iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharana dia ny tanàna vitsim-ponina indrindra. Matetika isika rehefa mieritreritra hoe tanàna dia mieritreritra fa misy olona farafakely ny fianakaviana ray na roa ao. Izany hoe mety misy mponina 4 izany na 5 eo farafakeliny. Kanefa tsara ny ahafantarantsika fa mbola misy tanàna izay vitsy dia vitsy kokoa noho izany ny mponina ao aminy. Toy izay hita ao amin'ity tanàna iray izay any Etazonia ity izao, ao amin'ny fanjakany Nebraska izay antsoina hoe Monowi. Azo adika ihany koa izay anarana hoe Monowi izay hoe voninkazo. Mahatalanjona tokoa satria raha ny fanisambahoaka natao tamin'ny taona 2014 dia iray ihany ny mponina ao amin'io tanàna io, izay toe-javatra hafa kely raha amina firenendehibe toy ny any Etazonia, sa tsy izany? Ramatoa lehibe efa 420 taona irery ihany ny mbola mponina ao hatramin'ny taona 1712. Raha araka ny tantara dia tamin'ny taona 1790 no nahabe mponina indrindra tao amin'io tanàna Monowi io any amin'ny fanjakany Nebraska. Tamin'izany nisa mponina tao dia nisa 50 ary dia ny vitsy tsy kelikely izany. Ny antony mahavitsy mponina moa dia mitovy amin'ny an'ireo tanàna kely rehetra sasany ihany. Azonao an-tsaina ve? Satria manintona kokoa ny tanàn-dehibe, indrindra ho an'ny tanora noho ny tanàn-dehibe eritreretina hoe mora ahitana asa sy fiainana tsaratsara kokoa ka dia mirongatra mankany tanàn-dehibe ny olona. Tamin'ny fanisambahoaka tamin'ny taona 2000 dia nisa 2 sisa ny mponina tao, raha 50% izany niainga tamin'ny taona 1790. Tsy iza izany fa mpivady efa lehibe dia Rudy sy Elsie Eiler. Nampalahelo fa maty tamin'ny taona 2012 i Rudy Eiler ka ramatoa vadiny irery sisa no tavela tao amin'io tanàna io. Tsy hoe raha irery ramatoa Elsie dia afaka mipetrapetra-potsiny, fa noho izany indrindra ary dia nitombo ny asan'ny Elsie Eiler satria izy izao lasa be ny tanàna. Izy irery ihany koa no mandoa ny hetra rehetra ao amin'izany tanàna izany. Ankoatran'izay, isan-taona dia tsy maintsy manome saritanin'ireo lalana 4 izay ao amin'io tanàna io izy mba ahafahany mahazo vola avy amin'ny fanjakany Nebraska, ahafahany mahazo jiro ihany koa. Eritsaina sy herim-po manao ahoana re no ananan'ity ramatoa ity eo anivon'izany tanàna izany e? Fa ny mahatalanjona ankoatran'izay dia izao. Na dia azo lazaina hoe tanàna nafohy sy efa tanàna ho faty aza, i Monowi dia mbola ahitana tranom-boky na biblioteka lehibe tokoa izay ahitana boky manodidina ny 5,000 isa eo izany, izay namboarin'ny tompoko lahavadiny Rudy Eiler, ary ankehitriny dia ramatoa vadiny Elsie no mitantana izany tranom-boky izany. Ankoatran'izay ihany koa dia mitazona toeram-pisotroana iray ihany koa Elsie izay antsoina hoe Monowi Taverne, ary matetika dia mahazo olona ihany izy no ireo vahiny mivezivezy mandalo any amin'ny 310 kilometatra manodidina. Ety ampamaranana ny fandaharana tsara ho fantatra dia tiana ny ampafantatra anao ny habean'izany tanàna izany. Ny haben'io tanàna kely io dia eo amin'ny 4,7 kilometatra tora-droa monja, izany hoe eo amin'ny 500 metatra tora-droa mahery kely eo izany. Any avaratry Nebraska no ahitana azy, eo anelanelan'ny renirano ny Obrara sy Missouri. Ny tanàna akaiky azy indrindra dia ny tanàna antsoina hoe Lynch, izay 12 kilometatra miala aveo. Mahatalanjona? Andaontsika natsoka lesona, na manao ahoana toerana misy anao dia kolokoloy mandrakarivo izany ahasoanao tahaka izay nataon'ity ramatoa efa lehibe ity.
dia izay indray ary nyferahana tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra jedidia soanitra no nanomana ny fandaharana tsara ho fantatra ao anao ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafa indray ary eo Groupe Franca. AWR BP 700 Antananarivo 101 Madagascar. Téléphone 034 06 797 62. Ilay feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fanantenana. Fifaliana lalandava honay mpiano malala ny miona aminao amin'ny alalan'ity fandarana ity izay atolotry ny radio adventiste maneran-tany. Maniry anao koa izahay mba hahita fifaliana eo mpanarahana izany. Eo amin'ny vata fandraisam-peo ny namana Sam manolotra kosa Yolande Ratsurmanana.
indray andro dia nitsidika ny faritra Tsimondrefany Etats-Unis izahay mivady. Rehefa tonga ato amin'ny tanan-dehibe malaza anankiray izahay izay antsoina hoe Los Angeles dia liana mba hita ilay antsoina hoe Boulevard des Stars. Arabe malalaka izy io, misy dalina ohatran'ireny carreau na carrelage fanao amin'ny trano reny. Efajoro 20 cm eo ny lafiny iray, izany hoe carré izy io, ary eo afovoan'ilay efajoro misy kintana mavokely, ary ao anatin'ilay kintana misy ny anaran'ny olo-malaza ny Hollywood. Matetika moa dia mpilalao metsika Amerikana ny voasoratra ao, na mpira malaza koa. Misy ihany ny anarana vahiny fa vitsivitsy. Betsaka ny maniry ho star ho tonga olo-malaza. Kintana moa ny dikan'ny teny hoe star amin'ny teny gasy. Ary ianao ve tsy mba teo lasa star? Tsy mba te amirapiratra tahaka ny kintana? Inona ny torohevitry ny ten'Andriamanitra mba hahatonga anao ho kintana mamirapiratra? Toy ny mahazatra, melony anokafantsika ny Baiboly dia raha mivavaka aloha isika. Ray malala izay any an-danitro, misaotra anao izahay raha afaka manokatra ny Baiboly ary andinika izany. Omeo ny fanazavana avy aminao izahay, mba ho takatray izay tianao ambara amin'ny tian'io ity. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy na fanambarana no mamarana ny Baiboly. Ary izao no voalaza ao amin'io boky io, ao amin'ny Apokalipsy 4:9-20. Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no solo fitaranaki Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Hay isika izany manana stara ao amin'ny Baiboly. Kintana mamirapiratra. Izy no filamatra, izy no modely, izy no manazava, izy no mitarika. Ny dikan'izany dia tsy olona akory no tokony irina na lay tahaka, fa Jesosy Kristy lay kintana fitarikandro. Ny Baiboly moa araka nefa mety ho fantatrao raha teo dia mizara roa. Ny testamenta taloha izay mirakitra ny ten'Andriamanitra melony ny nahaterahan'i Jesosy, ary avy eo ny testamenta vaovao izay mirakitra ny teny nanomboka teo amin'ny nahatongavan'i Kristy tetỳ an-tany. Ny boky mamarana ny testamenta taloha dia ny boky mpaminany Malaki. Rehefa mamarana izany boky izany Malaki dia izao ny voasoratra ao amin'ny Malaki 7:20. Malaki 7:20. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitrana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo dia hifalevanja toy ny zanak'omby mifaha. Anisan'ny teny famaranana ny testamenta taloha dia ny hoe hiposaka aminareo izay maninona? Izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Ary eo amin'ny famaranana ny testamenta vaovao indray dia inona ny hitantsika tetsy aloha? Jesosy no kintana fitarikandro. Inona ary ny hevitra izany? Iray ihany ireo. Jesosy ilay masoandro ny fahamarinana sady kintana fitarikandro raha teo. Inona ary ny tovizan'ireo filazanan'i Jesosy ireo? Na ny masoandro na ny kintana dia samy mitondra zavana, ary tsy amin'ny alina fa ny masoandro amin'ny atoandro, ary ny kintana fitarikandro kosa dia amin'ny fiposahan'ny maraina no miseho. Jesosy zany no manazava, manoro lalana, manome ohatra, manome modely. Ary izy koa dia fanantenana, milaza fa tapitra ny alina ary ho avy ny maraina tahaka ny kintana fitarikandro. Ny fahatongavany dia midika fa ho foana ny ratsy rehetra, ny asan'ny maizina, fa mazava mamirapiratra no isolo izany. Ny masoandro ny fahamarinana no andresy ny lainga sy ny mpandainga rehetra. Tsara ny manamarika fa ny kintana sy ny masoandro dia tsy mitovy amin'ny planeta. Ny tany ohatra dia planeta. Ny planeta mihetsika, mihodina, mifindra toerana, fa ny masoandro sy ny kintana dia tsy mihetsika. Eo amin'ny toerana iray izy ary afaka manazava ny rehetra.
tsy mifitavan'olona ny masoandro ka hoe misy sasany iposahany agny sasany tsy iposahany fa izay toetry ny masoandro izay ny toetra n' Jesosy mazava manome hafanana ho an'ny rehetra tsankanavaka. Ary inona koa ny zava-dehibe entin'i Jesosy Kristy eo amin'ny Malaki 4:20 izay efa nivakiana teo ihany, ary iposaka ho aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Ary avakitsika koa amin'ny Apokalipsy 4:20 io moa ilay tokony isy ilay kintana fitarikandro rehefa nivakitsika teo. Apokalipsy 4:20 izao ny voalaza: ary izy naneo ahy ho ny ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ny zavatra voalaza ao amin'ny Malaki sy Apokalipsy dia manahoana? Mitovy. Ny testamenta vaovao dia manamafy izay rehetra voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Inona zany no tena iavian'i Kristy fanondroany? Hitondra fanasitranana. Tsy hisy intsony ny aretina, tsy hisy intsony ny fanaintainana, tsy hisy intsony ny fahafatesana, fa ho sitrany any olona ary ho velona mandrakizay. Izay rehetra voalaza teo izay dia tsy midika hoe mivavaka mikintana sy masoandro akory isika, fa fanoharana ihany izany, fanazavana hoe manahoana ny toetoetry Kristy, inona no antony iverenany indray. Mbola misy hevitra hafa azo resahana voalaza ao amin'ny Malaki 4:20 ary ny tapany farany: ary ivoaka ianareo dia hifaly avanja tahaka ny omby ny fa. Manahoana zany hoe hifaly avanja tahaka ny omby ny fa? Rehefa ny fahaela ny omby ka avoaka, manahoana ny hafaliana? Angamba isy teny iray hoe tahaka ny soavaly tapaka fe? Tsia, fifaliana tsy alazaina araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy ho tadidy intsony zany hoe malahelo, tsy hisy intsony ny ranomaso, fa hifaly avanja toy ny zaza indray. Tsy afinaritra ve zany? Tsy mba teo tonga amin'izany ve ianao? Izao ny voalaza ao amin'ny Daniel 12:17. Daniel 12:17. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ay, mety ho lasa stary ianao zany. Zany hoe ho kintana mandrakizay dory. Izay endry hoy ny voalaza teo, izay endry no amirapiratra. Voalaza amin'ny Baiboly ihany ao amin'ny Salamo 110. Salamo 110, ny 10:10, ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ary io ilay voalazan'ny Malaki manao hoe hiposaka amin'izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Mifandray ary mifameno avokoa ny tenin'ny voalaza amin'ny Baiboly. Andriamanitra tsy biby fampitahorana tsy akory, fa Andriamanitra dia tokony hajaina, ankatoavina, mihoatra noho ny ray aman-dreny na ny mpitondra ety ambonin'ny tany. Ny didy no tokony ho tandremana, ary ny teny no arahana. Koa izay manao izany no amirapiratra, ary tsy vitan'izany fa raha teo kintana dia voalaza ao amin'ny Daniel 12:17 teo, fa mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana, mitondra ny olona ho eo amin'i Jesosy. Koa ny faniriako ho ahy sy ho anao dia tsy ho voasoratra eny amin'ny arabe ety ambony tany ny anaranao ka mety ho vohitsakitsaky ny olona na ho ongotan'ny olona aza, fefa nisy zany, fa ho voasoratra kosa any an-danitra ka mirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay doriany izaho sy ianao. Mbola hiaraka mivavaka isika.
ray malalo fanirinay ny hokitana mandrakizay dory amirapiratra anazava omeo fahendrena izahay ampio koa izahay mba hitondra olona maro eo amin'i Jesosy ilay fahazavana lehibe ilay fanasitranana ho anay ary amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Harlanto. Nisitrako ry Jesosy ny hanaradianao, nisitrako Tompo ny ho tantananao, nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao, ka ho isan'ireo mpianatra. Nisitrako ry Jesosy ny hanaradianao, nisitrako Tompo ny ho tantananao, nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao, ka ho isan'ireo mpianatra. Si fanahie umamelaire Tompo manike tombadihu vinawanie itena si fanahie rijeso be fitiavana tanterao sitracao fasitrako ry Jesosy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Nisitrako ry Jesosy ny humpahanomponao, nisitrako Tompo ny handefitranony aminao, nisatriko ny hijaly raha mitory ny afatrao, ka ho tohireo mpianatra. Si fanahie umamelaire Tompo manike tombadiu vinawanie itena si fanahie ry Jesosy be fitiavana tanterao, zay lay onjany fanantenana. Nisitrako ry Jesosy ny hankalazanao, nisitrako Tompo ny hanao ny
nasifanahihe rijeso be fitiavana tanterao raha sitrakao fa sitrako rijeso fianakaviana fon'ny fiarahamonina dia fifaliana ho anay ny miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ty fandarana ho an'ny fianakaviana ity. Ao dada, ao neny, ao zoky, ao zandry, natao antsika rehetra ity fandarana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Ilion sy Iadza. Miarabanao zahay ary manasanao mba aharitra hiaraka aminay fotoana vitsimonja. Mitohatra ny fianarantsika, fiarahantsika mianatra moa zany namana Iadza, ny mikasika ny fahaizana mifandray, mikasika ny fifehezana zany hoe fifandraisana izany. Ny 20% ny fotoana zay tsy atoritsika dia ifandraisantsika amin'ny hafa, ampiasana fitenenana na tsia. Ary rehefa mifandray dia tsy maintsy mampiasa ny sofina, iainona. Ka ny mikasika ny fahaiza miaino indray zany ao anatin'izay fifandraisana izay no ampifatoatsika ny resaka ataotsika eto. Misy tantara tena niseho marina ity zay isariana ny sainao, atsapanao ny mazava-dehibe zany hoe fahaiza miaino zany. Misy rangahy anankiray malaza, mpamokatra fandarana izy io, mipetraka any Etazonia any, antsoina hoe Jed Harris. Resy lahatra izy indray mandefa tena manomboka marenina ny sofiny, manomboka tsy mandre mihitsy izy. Dia lasa izy nanatona manampahaizana manokana dokotera mpitsabo ny sofina. Dia rehefa tonga tao amin'ilay dokotera izy dia milaza ny olana mahazo azy hoe tena tsy mandre ny sofiko, tena tsy mandre, tena ambany dia ambany ny fandrenesan'ny sofiko hoe. Maria fa ambany dia ambany, izay mifatsapako azy. Tsy niteny ilay dokotera fa naka famantaranandro anankiray izy dia ilay famantaranandro hainoana tsara ilay feo manao hoe tic-tac rehefa mifindra ilay fanondro lava miisaka ao anatin'ny famantaranandro iny. Misy feo hoe tic-tac rehefa misaka izy iny. Dia nanontanian'ilay dokotera izy hoe renao tsara ve ny feo an'io tic-tac ao anaty famantaranandro io, zao tsika miresaka izao. Dia hoy nga i Jed Harris hoe tena reko mazava tsara zany ka. Dia nandeha lavidavitra kokoa ny findra tao amin'ny efitra anankiray, mifanila amin'ilay toerana ny fampiresahandry zareo ilay dokotera rehefa aveo. Dia namerina nanontany any Jed Harris indray izy hoe mbola renao tsara ve ny feon'ilay tic-tac n'ilay famantaranandro ety an-tanako. Dia satria nifatoka tsara izy nijery ny dokotera, dia sady namaly izy hoe tena reko mazava tsara ny feon'ilay tic-tac ao anatin'ilay famantaranandro. Aveo ilay dokotera dia nandeha lavidavitra kokoa tany amin'ny efitra fahatelo. Mbola mifankahita ihany izy mirahalahy fa nentin'ilay dokotera teny an-tanany foana moa ilay famantaranandro misy feo hoe tic-tac. Dia nanontany fanontelo ny any Jed Harris indray izy hoe mbola renao tsara ve ny feo an'ilay tic-tac amin'ity famantaranandro ity. Dia hoy nga i Jed Harris hoe tena reko mazava tsara ka. Dia niverina nanatona azy ilay dokotera. Dia izao no niteneniny any Jed Harris hoe tsy misy olana ny sofinao, tsy marary ny sofinao, fa ianao mihitsy no tsy miaino, satria mandre tsara ny sofinao fa tsy ampiasainao iainona. Tena zava-misy zany le hoe mety manana sofina salama tsara, afaka mandrenao, saingy tsy miaino dia tahaka ny marenina ihany. Aza gaga isika raha miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay manatsofina aoka izy iaino, satria mety manana sofina ny olona fa tsy miaino. Isika dia nomen'Andriamanitra sofina roa, vava anankiray. Inona ny antony? Ny antony dia mba ho avy roeny ny fiainontsika rampitahaina amin'ny fitenenana. Izany fomba fiteny mahazatra izany dia mampatsiahy antsika ny mazava-dehibe ny fampiasana tsara ny sofina hiainona. Ary midika izany fa tokony hodiniantsika
ny habetsahan'ny fotoana lanitsika lanjalanjaina tsara amin'ny fitenenana sy ny fotoana lanitsika amin'ny fiainona rehefa miresaka amin'ny hafa isika. Ny olona anankiray izay tsy mitsahatra miteny ary tsy manome anjara fitenenana ny hafa mihitsy rehefa miresaka no atao hoe olona miteny rery. Indraindray rehefa misy olona mandeha rery miasa saina ka miteniteny mipentsipentsina ny molona diositsika miteny rery zany olona izany. Tsy reny olona ireny ihany no atao hoe miteny rery, fa rehefa miresaka amin'ny olona anankiray ianao kanefa zara raha mandray fitenenana ilay olona iresahanao fa ianao tena miresaka lavabe dia miteny rery ianao zay. Fa rehefa mifandimby miteny ny olona anankiroa izay miresaka dia atao hoe mifampiresaka izy ireo. Ny lalàn'ny fifampiresahana raha tianao ahita fahombiazana ianao rehefa miresaka amin'ny olona anankiray dia tokony hitovy ny faharetan'ny fotoana itenenany tsirairay, izany hoe 5 na 10. Fa tsy ny anankiray no miteny lavabe hatrany amin'ny 900 ny fifampiresahana dia azy rery 100 ny fotsiny ian'ny anankiray. Zay zany lalàna fototry ny fifampiresahana. Tokony hitovitovy ny faharetan'ny fotoana itenenany tsirairay. Zay zany aloha apetraka mazava tsara. Misy ihany koa anefa ny fotoana tsy maintsy anginana izay ahafahan'ny rotota misaintsaina ny amin'ny zavatra voalaza na ny resahana. Ilaina mihitsy zay. Aza matsiaro ho hafahafa ianao na koa hoe sadaikatra raha mizatra ny mangina kely rehefa miresaka. Isaintsainana ny hoe inona tsara moa zany no tokony ho atao raha fanapa-kevitra no raisina. Ary matetika tsy maintsy fanapa-kevitra no raisina rehefa miresaka, satria tsy miresaka tsy misy tanjona zany olona, misy tanjona avokoa ny resaka ifanaovantsika. Dia ilaina fahanginana kely enatenatenany fifampiresahana eny. Mbola resantsika lalindala izay manaraka. Ny fanontaniana petraka zany dia hoe inona ny tokony ataontsika mba hahatonga antsika ho mpiaino mahomby rehefa miresaka, ary hahatonga antsika ho afaka mamaly mifanaraka amin'izany koa, satria miaino tsara isika mba hafana mamaly tsara araka ny tokony izy. Misy tantara ihany koa ty Elian no tantarain'ny mpampianatra moa izy ty mikasika ny fahaizana miaino. Tany amin'ny andro ny fahampanjaka tany dia nisy lehilahy anankiray nosamborina satria no heverina ho mpitsikilo izy io. Ny fanamelohana ho an'ny mpitsikilo moa tamin'izany fotoana izany dia ny fanamelohana ho faty, tifirin ny miaramila ny olona tratra sy voamarina fa mpitsikilo. Rehefa natao nefa mifanadiadiana nandritra ny fotoana nahatany am-ponja nyity mpitsikilo ity dia fantatra fa tsy meloka izy. Tongary ny hiraka avy any amin'ny mpanjaka. Dia hoy izy hoe izao no tenin'ny mpanjaka, azo vonoina ilay voasambotra. Dia nanatanteraka ny baiko ny mpanjaka ny miaramila. Rehefa afaka fotoana fohy taorianan'izay dia ren'ny mpanjaka fa maty ilay lehilahy izay nampangaina ho mpitsikilo. Ary teo izy voataitra fa nahoana no maty ilay lehilahy, tsy meloka iny lehilahy iny, fa nahoana no vonoinareo. Rehefa natao ny fanadiadiana rehetra dia fantatra fa ny tenin'ny mpanjaka dia ny hoe aza vonoina, fa ny ren'ilay mpitondra hafatra kosa dia hoe azo vonoina. Vokatr'izay moa dia noelohina ho faty ity mpitondra hafatra ity, satria niteraka fahafatesana ho an'ny olona tsy meloka ny tsy fahaizany nampiasa tsara ny sofiny. Hitantsika amin'izay ny mazava-dehibe ny fiainona, ny fahaizana miaino rehefa miresaka. Inona fa ampy hoetrerentsika aloha zay fa manaraka isika hiditra miatsipriany mikasika ny fahaizana miaino. Fa dia manao mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andry amin'ny Tansoa sy Mamiatsa. Heritage Singers. More than anything this world can offer me, for I
satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the thing that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be The Voice of Hope. Fa 20 taona ny Collège Adventiste Soamanandrariny. Ianao mainto milaly, mpianatra, mpiasa, nandalo teto amin'ny sekoly, nandray Jesosy matsiaro, ary sika rehetra tsy ankanavaka. Antsoina ianao ho tonga eto amin'ny sekoly ny alahady 5:12 amin'ny 2 ora sasany. Andao hifanentana ho fifanomezan-tanana natsarana ny sekoly. Tsarovy, fanasiny tany ny sekolintsika. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Tafahoana mpifaliana aminao indray na manao kalebandretsikivy amin'izao fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata. Drafitr'Andriamanitra ho an'ny ankonantsika, izany no lohahevi-dehibe izay alalinina ny anarantsika nandritra ny andro vitsivitsy. Tao anatin'izany lohevitra izany ny lohateny manao hoe torohevitra endro ho an'ny ankonana, ary an'io dia ho faranantsika ny fianarana an'ity lesona ity. Izao no soratan'ilay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White ao amin'ny boky fanadihadiana ny Baiboly, SDA Bible Commentary, boky 7, takila 750. Mampifantoka ny fo any an-danitra, izany no lohateny. Tokony hitandrina mandrakariva ny kristianina ka hiambina tsara ny fony. Tokony anokana fotoana andiniana ny tenin'Andriamanitra sy hikolokolo ny toe-tsain'ny fanolorantena amin'Andriamanitra izy ireo. Maro ny toa manome tsy fidiny ny fotoana no amin'ny fandiniana sy ny fianarana ny Baiboly ary ny vavaka, tahaka ny hoe fandanilanimpotona fotsiny izany. Maniry mafy ihany mba ahitanareo ireo zavatra ireo araka izay irian'Andriamanitra hijerenareo azy. Amin'izay dia anao ny fanjakan'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainanareo ianareo. Afantoy any an-danitra ny fonareo.
anome tanjaka ny fahatsaranareo rehetra zany ary anisy aina vaovao ao amin'ny asanareo rehetra zaro amin'ny fandiniana ny zavatra ny lanitra ny sainareo amin'izay dia ho feno aina sy fahamatorana ny zavatra rehetra ataonareo tena sozanina isika eo amin'ny fanatrarana fiainana ara-panahy matanjaka reto misy hevitra izay ho saintsainina sady ho famotinana an'ity lesona ny anarantsika ity kristianina maro no mahita fa mahasoa ny manana namana tsara mba anoananao raha eo ampizahana iambona ny fonao amin'ny fakapanahy ianao efa tsara ny hoe manana namana izay manoana sy manampy amin'ny ady amin'ny fahotana fa ny namana tena azo antoka indrindra dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany zao no tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 110 andininy 120 ato amin'ny boky no iraketako ny teninao mba tsy hantako aminao manorotsorotra vehivavy tsara ny obolana toko 130 manao ahoana ny fahasamihafan'io vehivavy io raha ampitahina amin'ireny karazam-behivavy izay asandratry ny gazety na ny fahitalavitra na ny fiarahamonina ankehitriny ireny tadidio ilay teny amaharanana ny fitantarana an'ilay vehivavy ao amin'ny obolana toko 130 manao hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tare fa ny vehivavy matahotra an'i Jehova ihany no hoderaina mila vonjy ny ankonana maro amin'izao fotoana izao ny antony dia satria efa tsy ao intsony ireo toe-panahin'ilay namorona azy dia ny toe-panahin'Andriamanitra izany miantso antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao indrindra ny kristianina mba amerina indray ireo soatoavina masina izay mahatonga ny tokantrano ho paradisa ny tany sahady nandray taridalana isika tamin'ny fianarana n'ity lesona ity ka aoka ao ampiarina ho an'ny tenantsika sy ao amin'ny ankonantsika izy ireny manasanao iarivavaka amaranana ny fiarah-mianatra ranay izay any an-danitro mankasitraka anao izay noho ny amin'ireo torohevitra ho an'ny ankonana izay ny anaranay nandritra ny andro vitsivitsy resy lahatra izay fa mila fanarenana tokoa ny ankonana maro amin'izao andro izao angatanay ny fanahinao hiaso am-pony ray aman-dreny ny ankizy sy ny mambra rehetra ao amin'ny ankonana ary mba hiainana indray ireo toe-panahy araka anao izay napetraka ao tao amin'ny ankonana tany am-piandohana aza veleo remby ny fahavalonao ny fiainan'ny fianakaviana rehetra ta io ny tokantranony mpiara-mianatra rehetra aoka ianao Jesosy eo no anjaka ao ampahirezi ny fon'ireo manirery mety sy manana fianakaviana intsony ampio izy ireo ahita fa ianao no tena fianakaviana izay mpamonjy sy mpanavitra tehirizo amin'ny fitiavana ny teninao hatrany izay ary mba hiainanay ireny lesona sarobidy omenao ao amin'ny teninao ireny zay ireo amin'ny fomba manokana ireo manana olana eo amin'ny sehatra maro eo amin'ny fiainana Jesosy eo tsisy zava-mahagaga tsy hainao mety izy ianao hamareny olana ireny eo amin'ny fiainanay ary ny faratampony amin'ny fanirianay Jesosy eo dia ny avianao indray hamarana ny fahotana sy ny vokany eto amin'ity tany ity amin'ny anaranao Jesosy eo no angatanay izany vavaka izany amen zay no fiarahantsika nianatra teto mampahirenao hatrany izay ho tia ny tenin'Andriamanitra dia mananteny ho tafoana aminao amin'ny fiarah-mianatra lesona hafa indray namanao kalebandretsikivy veloma tompoko MR Vonjy ampafantaro ayandi nilalana haleko ramibiriu kawaiti fianaunu yanterako timisia fatianao nulalana sifamarina metesanao hanampia mati ulavampandeanana indretuku nyanku
azo atao ny fonako ny tsara reno aokise tsy misya fa tsy anao no lalana sy famarinana metezi anao hanampy ay mba tsy olavo ampandehanana fa ianao nefa niteny hoe izay manantona tsy olavitro avia tompo ometezare fankiniko aminao ny oavitro tsy misya fa tsy anao no lalana sy famarinana metezi anao hanampy ay mba tsy olavo ampandehanana raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com inokoray fa fantatrao ny olako arampanay omeoery ao teny izao mba hompandresitsy anay tsy misya fa tsy anao no any azoko ifaharana metezi anao hanampy ay mba tsy olavo ampandehanana fa ianao nefa niteny hoe izay manantona tsy olavitro avia tompo ometezare fankiniko aminao ny oavitro tsy misya fa tsy anao no lalana sy famarinana metezi anao hanampy ay mba tsy olavo ampandehanana metezi anao hanampy ay mba tsy olavo ampandehanana metezi anao hanampy ay mba tsy olavo ampandehanana Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.